Taorian'ny fampitandremana roa amby fitopolo ora dia nosy tamin'ny fitokonana tsy voafetra nanomboka io maraina io ny mpiasa teo anivon'ny agence de développement de l'électricité rurale na ny ADER. Ny zava-nisy teny anivon'ny foibeny ADER ny maraina teo no hitina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny tokony ary nampisahatra ny asa rehetra ataony ny mpiasa eo anivon'ny ADER na ny agence de développement de l'électricité rurale mahasoa misahana fampandrosoana famatsian-jiro eny ambanivohitra nanomboka androany. Mitaky ny fanefana ny karaman'izy ireo volana janoary ny mpiasa. Mikatso hatramin'ny volana May ny tetikasa sy ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny ADER noho ny tsy fisian'ny sekretera mpanatanteraka ara-dalàna. Rehefa abrogé ny secrétaire exécutif teo aloha tamin'ny 1 May 2024 dia tsy voasolo araka ny didy amandalàna manakery eto amin'ny tanin'ny République Malagasy izay mifehy ny secteur sous-secteur ny électrification rurale moa zany ny fomba nanolona azy satria note de service no nalefan'ny ministèren'ny angovo manendry ny hosolon'ny secrétaire exécutif. Zany hoe secrétaire exécutif mpisolo toerana no misy eto amin'ny ADER hatramintsika amin'ny teniteny zao. Io secrétaire exécutif mpisolo toerana io no zay antony no nametrahana azy amin'ny note de service zay dia tsy ekeniny any amin'ny ministèren'ny fitantanam-bola ny fahefana hamoaka vola araka ny lalàna mifeny fitantanam-bola-panjakana. Noho izany nanomboka tamin'ny volana Jona 2024 dia tsy nisy vola nivoaka intsony tato amin'ny ADER vokatry zavatray. Manana andraikitra goavana amin'ny fanomezan-jiro ny eny ambanivohitra ny ADER ary hatramin'ny isian'ny tetikasa dia voko tamin'ny 7,000 eto Madagasikara no misy ny ADER. Maro ireo tetikasa an-dalam-panatanterahana ary anarivony amin'izao fotoana izao ireo fangatahana tetikasa izay eo an-dalam-pandiniana no mikatso. Miantso indrindra fandraisana andraikitra ny fitondrana amin'ny mpiasa eo anivon'ny ADER. Tombokay amin'ny filan-kevitry fitantana atao amin'ny ADER andriamatoa ministry ny angovo sy ny ministry ny teti-bola fitantanam-bola-panjakana, andriamatoa prime ministre ny gouvernement raisam-pirenena ary indrindra andriamatoa filohan'ny teteza mita mba hamasy jery akaiky izy toy zavatra misy ato zao. Tsy nahay mariana nefany fa sy zahay ADER rery mpiasa ato ny voan'ity zavatra ity fa ny vahoaka any ambanivohitra izay tokony azo tombotsoa amin'ny tetikasa atao amin'ny ADER. Tsy ndray tsindrina koa fa miatraika amina fahafatesan'olona izao olana zao satria misy olona tokony azo tombotsoa any ambanivohitra. Ohatra hoe ny vaksinin-jaza ohatra mifaroa manaraka an'izay ny resaka reny bevoka amin'ny petite chirurgie, eo koa ny resaka aretina avy amin'ny tonga-pisefona izay azo mety nosoroana raha ohatra ka nahazo herinaratra ara-dalàna ilay olona ary farany izay tena mavesa-danja dia ny resaka fandriam-pahalemana. Ka noho izany mahatonga anay mikikika satria ny marary sy ambarahavina hono zakany tompony ihany ka matoky sy manan-tena ny fahendrenareo tompony andraikitra maefa sirairay izahay mba handray fepetra aingana daingana satria miatra manay izy ity tompoko. Itoy ary tsy farana amin'ny fitokonana izay ataon'ny mpiasa eto anivon'ny ADER mandra-pahazon'izy ireo valo-mahafa-po araka nambaran'ny mpiasa eto amin'ny Foibe eto Alarobia. Ankoatra azy reto araka ny fantatra anisan'ny manampy hitosika amin'ny fitakiana sy ny fitokonana ataon'izy ireo ihany koa mpiasa any amin'ny commune sy ny fokotany asan'ny ADER manerana ny nosy.